Pitolona ambavaka izay no fintina anasako anao androany amin'ny loha hevitra ny resantsika eto amin'ny herinandro ity. Ampifaliana mandrakariva no iaonana. Miarahaba anao, miarahaba antsika rehetra, naiza misy antsika avy, dia tolorana zany fiarabana izany. Faly ny fo mahita antsika maharitra amin'ny fiarahana mandinika, mitombo isan'andro isika isaoran'Andriamanitra noho ny amin'izany, ary tao mandrakariva ny hafa iaraka andinika izany tenin'Andriamanitra. Izany andeha ary iaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray io, misaotra anao zahay amin'ity zoma ity. Matoko izay fa hombanay mandrakariva ianao, tahaka nombanao anay tamin'ny lasa. Kanefa dia mahatsiaro zay tsy fahatanteranay ko mangataka mandrakariva, mangataka hatrany famelan-keloka sy fanadiovana. Ary ao kanefanena masina kosa arotsaka ty amponinay le fanampitaridalana mpampianatra, mpananatra ary mpanorevitra mba hampianatra anay izao lesona izao. Tononona ny vavaka aminaran'i Jesosy. Amen. Tamin'ity herinandro ity dia ny andinina tao tadina no azo lazaina hoe famitinana zatra ny fampiresahana. Salamo 1:100. Ka ny andininy fa voalohany sy ny andininy faharoa manao hoe izaho tian'i Jehova satria efa nandre ny feon'ny fifonako izy, satria efa naningilana ny sofiny tamiko izy, dia antso aho raha mbola velona koa. Inona ny zatra fampiresahan'ny mpanao salamo eto? Resaka vavaka izany. Efa nandre ny feon'ny fifonako izy, tiany ambara dia hoe efa nandre ny fivavahako izy. Resaka betsaka mombany amin'ny fivavahana sika tamin'ity herinandro ity. Nahitantsika izy ireo mpitolona vavaka. Inona ny vavaka? Ny vavaka dia fifampiresahana, fanaborahana ny fo amin'Andriamanitra toy ny amin'ny sakaizatiana indrindra. Resantsika tao ohatra ry Enoka niaraka nandeha tamin'Andriamanitra nandritra 300 taona. No resantsika ihany koa Daniel, na dia tany amin'ny fahababona aza dia nijoro matoky ary tsy menatra, tsy matahotra ny amin'ny fivavahana zay nataony, ka na dia atao hoe efa tandindo amin'ny ndoza aza ny ainy, na dia nisy toejara sarotra aza dia nataony fihetsika hitany maso ny fivavahany, nandoaliky intelo isan'andro ny fanitsy tamin'ny varavaran-keliny izy. Hitantsika ihany koa ny tantaran'ny Mosesy. Ny anarantsika ihany koa ny fihetsika tokony ataontsika eo anatrehan'izany hoe miresaka amin'Andriamanitra izany, ka nampafantarana antsika fa rehefa miresaka amin'Andriamanitra dia amin'ny fo feno fanajana, tsy mipelipelika, tsy mitabataba, tsy mikofokofoka, tsy mitsinjatsinjaka, fa mivavaka manitry tena. Mety hipetraka ianao, mety mitsangana ianao, mety mandram-pandriny ianao, tsy manohitra an'izany ny Baiboly, fa ny tena nitarena tamintsika dia hoe ny tsara andao andohalika hivavaka, satria maneho fanitry ny tena izany Jesosy. Nandohalika toy ny atrehan'ny rainy izy, nangataka tamin'ny rainy isan'andro isan'andro. Andramantsika izany, fanandramana izany. Raha ny marina zany dia zao. Raha ity andininy ity noresahana le Salamo 1:100 dia zao: tokony hivavaka isika satria tena tiantsika Andriamanitra, ary tsy haintsika tsotra zao ny fampizarana amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny fiainantsika, na fifaliana, na fahoriana, na enta-mavesatra. Azontsika tao ny manakaiky an'Andriamanitra, mifampiresaka amin'Andriamanitra. Ny mpiara-midinika namana, ento anatrehan'Andriamanitra mandrakariva izay ilainao. Ento anatrehan'Andriamanitra ny fifaliana. Ary efa faly dia eto amin'Andriamanitra faly atompo dia misaora azy. Ento anatrehan'Andriamanitra ny fahorianao. Mandalo olana ve ianao, mandalo zavatsarotra ve ianao, ento amin'Andriamanitra izany ny fanahiana, ny tahotra. Tiako nampahiry anao fa tsy ahasasatra na mandrakariva na avalaka an'Andriamanitra nanaovanao an'izany. Tsy hanao tsinotsina zay ilainao Andriamanitra. Ilay Andriamanitra zay mahay manisa ny volondohanao. Ny fony dia feno fitiavana. Feno fitiavana antsika izy, ary mangoraka noho ny fahoriana mianjady amintsika.
mangoraka Andriamanitra mitoejara sarotra lalovantsika koa androany oenty eo amin'Andriamanitra zay manahirana anao. Tsy misy zavatra mavesatra loatra ka tsy ho zaka an'Andriamanitra satria izy no mitana ity zao tontolo zao misy antsika ity. Izy no manapaka ny raha rehetra. Ary zay ny fanapa-kevitra andraisin'ny mpanao salamo, hiantso aho izy raha mbola velona koa. Zany hoe mandritra ny fotoana mbola hivahiny anina eto amin'ny tany ity ny mpanao salamo dia izy hoe hiantso aho. Zay koa ny fanapa-kevitra raisinao androany. Fa ho an'i Davida, izaho tia an'i Jehova satria efa nandreny feon'ny fifonako izy. Satria efa nanangilana ny sofiny tamiko izy dia hiantso aho. Mpiara-midinika namana, tsy misy na inona momba ny fiatanantsika azo atao hoe kely loatra ka tsy hitan'Andriamanitra. Tsy misy toko amin'ny zava-miatra amintsika na hoe maizina loatra ka tsy ho voavakin'Andriamanitra. Tsy misy zava-tsarotra manahirana loatra amin'Andriamanitra ka mahazo antsika ka tsy ho hainy ho hazavaina. Tsy misy loza miatra amintsika na dia amin'izay kely indrindra aza. Tsy misy misy tebotebo mampijany antsika na dia kely indrindra aza ka tsy hita n'Andriamanitra. Voadinika Andriamanitra avokoa izany rehetrarehetra izany. Ny faniriana ary dia zao, raha izany ny fomba fijeren'Andriamanitra, inona ny manaka anahy tsy olo mivavaka ankehitriny? Inona ny manaka anahy tsy manao fanandramana rianoka ka mandeha sady miresaka amin'Andriamanitra mandrina ny mpiainana? Inona ny manaka anao tsy mba hijoro mahatoky tahaka andro Daniela? Inona ny mahatonga manaka anahy satria izany fitiavan'Andriamanitra antsika, tsy hanao fanandramana Mosesy ka mba hanana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ilayntsika ray androany ny manana firaisana amin'Andriamanitra sy ny fanahy tsirairay avy. Ilayntsika ray androany ny manana fifandraisana etiety kokoa noho tamin'ny lasa mahareta amin'ny fivavahana. Tesaloniana voalohany toko 5 ka ny 9:10, ino amarana antsika andinika manao hoe mivavaha ka aza mitsahatra. Ombanao Andriamanitra ka ny fiainanao mihitsy ny feny fivavahana, fiaina bavaka. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo mangataka izahay, maniry izahay mba izahay no mpitolona mbavaka amin'izao vaninandro misy anay izao. Ampio izahay mba hitombo ny fifandraisanay aminao noho ny tamin'ny lasa. Ny fanenao masina ny anampy anay ho amin'izany. Dia mitahy anay, tantano izahay, mitahy ny mpiara-midinika rehetra, tahiny fiainany tsirairay avy, ny fahasalamana, ny fivelomana, ny fianarana izay mahakasika anay rehetra dia apetraka eo ambany fitantananao izany. Tononona sangatanay ny vavaka, anaran'i Jesosy. Amen.